Ny zoma lasa teo no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny mpiofana miisa 320 sy 700 mianadana avoaka ny INFA. Omaly dia noraisiny ministre mpanjakana ny contrôleur des domaines sy ny assistant rédacteur des domaines tamin'izy ireo. Androany dia nisy ny lanonana nandraisan'ny raim-piany andiany fa 420 ny Marie Jacqueline Razafindrakoto teny amin'ny CMS Sonerana. Teo jerentsika ary ny sary. Niraisiny ministre mpanjakana Razafindrakoto vao omaly teny amin'ny professan contrôleur des domaines 700 sy ny assistant rédacteur des domaines 550 izay vao avy niofana teo anivon'ny INFA ao anatin'ny andiany Marie Jacqueline Razafindrakoto. Notolora ministre mpanjakana fankasitrahana manokana Viviane Razafindra-miaraka izay major tamin'ity andiany fa 420 nivoaka tao amin'ny INFA ity. No arabain'ny ministre mpanjakana manokana ihany koa ny andiany Marie Jacqueline Razafindrakoto no ny fisian'ny mpiofana nahazo salanisa ambony mihoatra ny 420. Zao dia ametraka an'ilay volavolan-dalàna eny amin'ny anivon'ny anteny miaram-pirenentsika amin'ny volana May, zany hoe amin'ilay rehefa fivoriana ara-dalàna amin'ny voalohany amin'ny taona ity. Zay zany le dingana ataoko hoe dingana farany tamin'ireo le zavatra fanatomboka herintaona lasa zay. Ao anatin'izay reny papirana ampiasa fa hitantsika efa misy inspecteur du domaine toy ireny ihany koa fa mivoaka vita fianarana, misy ny efa perinasa aparitaka izy ireny efa irahantsika malala fa ny direction générale moa miaraka amin'ny direction générale ny administration no mitsinjaran'izay. Ataoko hoe zay ny dingana nefa tanjona lehibe ihany koa zany zay ary ny tena ampanarahana an'izay dia ny fampitaovana an'izy ireny na ny trano na ny oety miasa rehetrarehetra tsy maintsy mijery an'izay ny fanjakana mba hahafahan'ireny mantanteraka ny asany amin'ny fomba ara-dalàna amin'ireny toeran'ireny ka anisan'ny dingana lehibe vita zany zay tsy mijanona eo fa mbola betsaka ny filana fa dia alefa tsikelikely mila izy. Androany dia nandray ny tsodrano avy amin'ny raim-pia ny Général Rakotonirina Richard ny andiany fa 420 Marie Jacqueline Razafindrakoto izay miisa 320 sy 700 menadama. Teny amin'ny CMS Sonerana natanterahana lanonana ary nisy ny avatravatra nomeny raim-pia ho an'ireto mpiasa-mpanjakana vaovao ireto. Ilaina zany resaka fanompoana ny vahoaka, fanompoana ny fanjakana manaraka ny legalité, manaraka ny ara-dalàna. Satria raha tsy manompoana vahoaka reo tsika dia tsy misy ny fandrosoana eto Madagasikara. Ary araka ny teneniko farany taria dia nareo no kitro ifaharan'ny fanjakana. Ianareo no kitro ifaharany asa-mpanjakana hampandroso ny teny misy malalatsika ity. Ny tadiavina amintsika zany dia le hoe satisfaction morale amin'ny asanareo. Tsy ny volany mamaika fa le hoe vita ara-dalàna ny asa ary nafinaritra ny vokatra azo ary rehefa matory ianareo amin'ny ala dia matory milamina. Iasa ary iparitaka amin'ny sampandraram-panjakana samihafa manerana nosy ireto mpiasa-mpanjakana vaovao navoaka ny INFA ireto.